actualité unique, dynamique et renversant dans Real News. Klasy topoko vavy no entinay rabanareo amin'ny izao alina izao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara rasaina ampitiavana ihany koa ianao tsy saraka aminay hatramin'ny farany toy ny mahazatra aloha dia andao raha itsika ireo lohateny. Iray ihany ny lalana mipetraka mahakasika ny zom-pirenena malagasy ary mazava ihany koa ny voalaza ny 2017 ao anatin'ny lalam-pandrenana hoy ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana Florent Rakotoarsoa androany saingy tsy afaka mamaly ireo fanontaniana marobe misy mametraka amin'izao izy ny HCC raha tsy misy ny sezina nataon'ireo votondry ny lalàna fa afaka manao izany. Notsipihina anefa fa tsy afaka manao atao sezina ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana mahakasika ity raharaha fiparitany antota-taratasy manamarina ny fizakan'ny filoha Andrazoela ny zom-pirenena frantsay ity. Azo raisana no sady mitombona ny fizakan'ny filoha Andrazoela ny zom-pirenena frantsay ka mitaky ny joroan'ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana teo aloha Jean-Éric Rakotoarsoa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha ny nambarany androany. Mpamadika tandrazana sady mpisandoka ny filoha Andrazoela ka mazava ny antony tsy nanaovan'ny fianianana tamin'ny baiboly no izao fanana ny zom-pirenena frantsay mipoitra ty aoriana izao hoy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Ivaly alohan'ny fetin'ny fahaleovantena ny fanadinana CEPE raha ny tatitra azo androany tena nivony ireo foibe mpitsarana ny fanadinana tany amin'ny taranja alaolana na ny problème sy ny taranja kajo no tena nahitana ny noterasy ho an'ireo mpiadana tamin'ny ivitoeram-panadinana iray nanaovana fanadinana androany raha tokosaka tsara ny noty ho an'ny taranja tantara sy geografia. Efa vonany koa i miora hitondra amintsika ny tsara fantatra mikasika ny vinavina ny toetry ny andro ho an'ny rampitso. Ankafaliana no entsiko hiarabananao sy itsidena ny tokantrano ihany koa amin'izao fotoana izao izay manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Andao fataritsika hoe toy ny ahoana ny mety ho vinavina ny toetry ny andro. Raha ho Andra-Pitso Zoma fa 13 ny volana Jona taona 13 sy 14. Amin'ny ankapobeny dia saika ho maina ny andro amin'ny faritra maro eto Madagasikara raha saika hivadibadika kosa nefa ny toetr'andro any amin'ny ilany avaratry ny nosiny. Andao fataritsika izay mety ho vinavina ny toetry ny andro izay raha ny tapany maraina ho an'ny afovoantany. Hitantsika amin'izao raha ho atombotsika amin'izay dia saika hifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy. Hifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro toy izay ihany koa ho an'ny ato Fianarantsoato. Raha ny any Nosy ary no anohizatsika izay mety ho vinavina ny toetry ny andro izay dia hitantsika amin'izao fa hitoetra ny orana tandrifin-drahona ka vinavinaina manodidina ny 12 ka hatramin'ny 17 degré Celsius ny maripana. Raha andao ary hiverenana ireto faritra sisa ambiny ireto dia saika hitoetra ny orana tandrifin-drahona ho an'ny ato Sainte Marie ato. Raha saika hibalika kosa nefa ny masoandro ato amin'ny ilany andrefa ny Madagasikara fa hifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro kosa ny faritra sisa ambiny. Toy izay ary raha ny mety ho vinavina ny toetry ny andro ny tapany maraina. Raha ny tapany hariva ary zao no fantaritsika manaraka ny mahakasika an'izay mety ho toetoetry ny andro izay raha ny ho an'ny afovoantany hatrano anohizatsika azy dia hitantsika amin'izao fa mbola hitohy izay fifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro izay. Fa raha ikisaka ary sika ho an'ny any amin'ny tapany avaratry ny nosiny dia saika hifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy ary mety arahano orana malefaka. Raha ny maripana ambany-drindra dia tazantsika izany ho an'ny any Fianarantsoa any izay vinavinaina manodidina ny 10 ka hatramin'ny 12 degré Celsius.
ary tazantsika kosa ho any Mahajanga any ny maripana ambony-drindra izay vinavinaina manodidina ny 8 ka hatramin'ny 12 degré Celsius. Toy izay ary raha ny mety ho vinavinana toy ny andro raha ho andro Pitso Zuma. Ankasitrahana feny isika rehetra ary miaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola saiko ampanazana ianao anaraka ny Real News eto amin'ny Real TV Madagasikara. Veloma tompoko. Iverenantsika raha navezivetara aloha ireo lohateny. Iray ihany ny lalana mipetraka mahakasika ny zom-pirenena malagasy ary mazava ihany koa ny voalaza ny 97 ao anatin'ny lalam-pandrenana hoy ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana Florent Rakotoarsoa androany saingy tsy afaka mamaly ireo fanontaniana marobe misy mametraka amin'izao izy ny HCC raha tsy misy ny seziny nataon'ireo voatondry ny lalàna fa afaka manao izany. Notsipihiny anefa fa tsy afaka manao atao sezina ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana mahakasika ity raharaha fiparitany antota taratasy manamarina ny fizakan'ny filoha Andrazoelina ny zom-pirenena frantsay ity. Azo raisana no sady mitombona ny fizakan'ny filoha Andrazoelina ny zom-pirenena frantsay ka mitaky ny joroan'ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana teo aloha Jean-Éric Rakotoarsoa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha ny nambarany androany. Mpamadika tanindrazana sady mpisandoka ny filoha Andrazoelina ka mazava ny antony tsy nanaovan'ny fianianana tamin'ny baiboly noho izao fanana ny zom-pirenena frantsay mipoitra ty aoriana izao hoy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Ivaly alohan'ny fetin'ny fahaleovantena ny fanadinana CEPE raha ny tatitra azo androany tena nivon'ireo foibe mpitsarana ny fanadinana tany amin'ny taranja alaolana na ny problème sy ny taranja kajo no tena nahitana ny noterasy ho an'ireo mpiadana tamin'ny ivitoeram-panadinana iray nanaovana fanadidina androany raha toa kosaka tsara ny noty ho an'ny taranja tantara sy géographie. Ny Antsipriam-baovao avetrany ary mpamadika tanindrazana sady mpisandoka ny filoham-pirenena Andrazoelina satria olom-panjakana kanefa tsy nampahafantatra ny fizakan'ny zom-pirenena frantsay hoy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana androany. Io izany hoy izy no antony tsy nanaovany fianianana tamin'ny baiboly fony izy ny nina andray ny toeran'ny filohan'ny repoblika nitaky ny joroan'ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana teo aloha Jean-Éric Rakotoarsoa moa ity filoha teo aloha ity androany satria sady azo raisina no mitombona ity fizakan'ny filoha Andrazoelina ny zom-pirenena frantsay ity raha ny nambarany. Mitatra ny vaovao mahakasika izay mendrika razavratsima sy Anja Rakotonorainy. Famadiana tanindrazana na haute trahison no ataon'ny filoham-pirenena Andrazoelina izay mizaka zom-pirenena frantsay ho ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana androany mpisandoka ihany koa izy ny filoha Andry Rajoelina. Toy ny latsaham-baratra ny tan'ilay izy tena ilay ireny toy ny latsaham-baratra nijery sy nahita lay vaovao milaza fa hoe tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy izy fa mizaka ny zom-pirenena frantsay zava-dozy zany satria tena usurpation de usurpateur mihitsy filazana azy mamitaka mamadika tena tsy mety zava-dozy be mi usurpateur filazana zany manao trahison tena haute trahison zany. Io fizakan'ny filoha Andrazoelina ny zom-pirenena frantsay io ihany koa no mety antony tsy nanaovan'ny Andrazoelina fianianana tamin'ny baiboly rehefa nanao ny fianianana ny tenany hoy Marc Ravalomanana. Ary manarakaraka izany iny tsy nilaza marina tamin'ny malagasy izy ao aneritretra satria za teo akaikiny teo tamin'ny nanaovana ny cérémonie d'installation izany natonga ilay baiboly tsy napetraka teo zao aneritretra n'izany satria tsy navela hitondra baiboly misy satria tsy juré izy tsy te hanao fianianana no ten'Andriamanitra sy ny vahoaka ny tena nahagaga izany mahatonga an'ity vahoaka malagasy ity fa tiranovana sy mahantra toy izao satria tsy mandeha amin'ny famarinana ny olom-pirenena zany na ny homme d'état zany homme d'état zany ke za tena menatra mihitsy na mandehandeha eny ary ty misy ancien président no finianana. Tokony teny amin'izay ihany koa ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana teo aloha Jean-Éric Rakotoarsoa izay tompona andraikitra ao anatin'ity raharaha ity ho ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Za aloha tsy malala fa asan'ny ACC zany rôle-ny ACC indrindra fa le rangaly ny teny hoe azo raisina fa tsy mitombony ity raiso rangaty fa tena mitombony izao raiso. Namerina nanamafy ny tsy fananany zom-pirenena hafa ihany koa moa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tena milaza amin'ireo tsara koa eto fa tena malagasy ray malagasy reny
dada sy neny malagasy daholo ary tena nilaza marina fa tsy nanafinafina ny ambadika any fa misy mieritreritra hoe kalerangatiky zany rehefa tsy miteny dia mitovitovy amin'ny any tsy manana zo-pirenena hafa mihitsy na allemand na frantsay na espagnol na africaine na sud africaine tsy manana tany sud afrique ary anisan'ny fitoana fa tsy nangataka tsy aivona fa tamin'ny fitondran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nandritra ny fantsianan'ny lalam-pandroenan'ny Repoblika fahatelo izay nataony tamin'ny alalan'ny fitsapakevim-bahoaka ny 4 aprily 7 no nampidirina natao anatin'ny lalam-pandroenana ny andinin-dalàna mandrara ny fahafahana mirotsaka ho fidiana ho filohampirenena ho an'ireo izay mpizaka zo-pirenena hafa ankoatra ny zo-pirenena malagasy. Ny esorin'ny fitondrana tetezamita no tarihan'ny filoha Andry Rajoelina kosa io andinin-dalàna mikasika ny tsy fahafahan'ny olona manana zo-pirenena roa na mihoatra hirotsaka ho fidiana io tao anatin'ny lalam-pandroenan'ny Repoblika fahatelo izay nolanina tamin'ny alalan'ny fitsapakevim-bahoaka ny 7 Novambra 2020. Matsiaro tena voafitaka ny tenany ary voafitaka ihany koa ny vahoaka malagasy raha tena marina fa mizaka ny zo-pirenena frantsay ny filoham-pirenena Andry Rajoelina hoy Laurent Ramarson mpikambana ao anatin'ny antoko MMM izay isan'ny nametraka ny Andry Rajoelina teo amin'ny toeran'io raha ny nambarany Androany. Midika ho famadihana tanindrazana manso izy raha toka marina tokoa fa tamin'izy mbola filohan'ny tetezamity tanonangataka ny zo-pirenena frantsay io hoy Laurent Ramarson. Miantso ny filoham-pirenena araka izany ity mpanao politika ity mba ilazany marina na manana na sy zo-pirenena frantsay io ny tenany mialohan'ny 4 Jona amin'ny fetim-pirenena ho avy izao. Ny andindin'izay ary hoentiny Tozy Rapefatra sy Ezeka Ermalala. Ny filoham-pirenena izy tena nireriany no mila enona amin'izao ilaza tsotra na manana zo-pirenena frantsay na tsy hoy Laurent Ramarson mpikambana ao anatin'ny antoko MMM izay isan'ny nametraka izao fitondrana izao raha ny nambarany. Ny zavatra hafa ny andrasany amin'ny filoham-pirenena ny amaly mazava le resaka be mandeha amin'izao fotoana izao tao ao no hoe manana nationalité frantsay ve ianao sa tsy manana zay aloha ny tena tokony atao mazava manana izy sa tsy manana aloha zay le dia vita ozy izy hoe tsy manana dia zay dia vita resaka rehetra fa mahatonga ny olona ohatry ny salamiahy ihany zao fotoana zao za manokana dia nisan'izany tratran'izany tena miahy mihitsy fa maninona raha valiana zay le dia vita fa rehefa tsy mamaly ianao dia avy hatrany zany dia tonga dia efa mihefitra fa mariny ny zavatra nilazain'ny olona iny. Voafitaka tanteraka mantsy ny tenany sy ny vahoaka malagasy raha toka tena mariny io mahateratany frantsay any Andry Rajoelina io ho ihany Laurent Ramarson. Ary raha mariny iny dika zany dia voafitaka za manomboka amin'ny tenako zany tena voafitaka tanteraka namitaka voalohany aloha zany dia ny HCC satria ny HCC ny tokony anao an'izany tamin'ny fotoanandro dia zay le izay namitaka faharoa moa dia izy raha teo satria za anisan'le tena nanoana hatrany mpiandohana tamin'ny fo mihitsy voafitaka zany. Tsy misy tokony hisolo vava ny filoham-pirenena ao anatin'ny toedrara tahaka izao fa izy tena no mila manazava hoy Laurent Ramarson. Tokony hitondra an'izay fanazavana izay hoy izy ny filoham-pirenena mialohan'ny 4 Jona. Za verindram-pania indray miteny fotsiny izy hoe tsy misy tsy marina zany dia vita resaka eo zay ny ele izy fa sandika ampitsara ndretrehitra zany mety hiteny keo nga mampitsara hoe zay keo voafitaka mety hiteny fantatro fa lizy zany verikina mandeha mbola raha marina zany zay lizy fa mino fa amin'izao fety amin'ny fahaleovan-tena zao sy heritaona amin'ny fahaleovan-tena zao dia milaza marina izy mikasika an'izay satria tena manahirana be mieritreritra azy. Midika ho famadihana tanindrazana mantsy raha tamin'izy filohan'ny tetezamita tokoa no nangataka io zo-pirenena frantsay io ho ihany Laurent Ramarson. Raha ohatra marina mihitsy le hoe izy nangataka anana zaka zo-pirenena frantsay tamin'izy fotoana tetezamita ka tamin'ireny izy nametraka dikan'ireny efa mandahy izy mamalagasy azy fa nafeniny hoe le izy any le resaka any ny tena problema ny olana ny zay ny olana dia hoe ianao mihevitry ny rotsaka fidinina filohan'ny repoblika malagasy nafeninao fa ianao tia nanisy tao nangataka zo-pirenena frantsay zany hoe amatika na malagasy tsy mety. Tsy mbola nitondra fanazavana mikasika io fanana ny zo-pirenena vahiny io moa ny filohan'ny repoblika hatreto ankoatra ny lahateny fohy nataony alahady 20 Jona lasa teo izay nanamafisany fitiavan-tanindrazana izay ananany araka ny nambarany.
tsy azo sokajina ho lany andro na en désuétude ny andiny ny faharoa amby efapolo amin'ny fehezan-dalàna mikasika ny zom-pirenena malagasy na ny code de la nationalité io satria vao tamin'ny 14 no nasipantsina io lalàna io hoy ny solombavambahoaka nanalalava sady pahay lalàna Saosera Irené tsy any amin'ny fananany Flo Andry Rajoelina raisy reny malagasy ihany koa no tokony hipetraka ny ady hevitra fa hoe tokony ahazo ny taratasy manamarana ny maha-malagasy azy na ny certificat de nationalité ve ny filoham-pirenena ho ihany ity solombavambahoaka nanalalava ity ny antsony fitsarana moa i Saosera Irené mba hamoaka ny didy na mizaka ny zom-pirenena malagasy ny filoham-pirenena na tsy ka orin'izay ho izy no manonona ny fampisarana ny filoham-pirenena amin'ny asany na ny déchéance ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana nomena Ravaorvony sy Ezeka Irmalala. Fiarovantena ambony tolo no ataon'ireo mpanohana ny fitondrana izay milaza fa tokony ampiarina amin'ny andiany faharoa amby efapolo ao amin'ny fehezan-dalàna mikasika ny zom-pirenena ny antsoina hoe abrogation par désuétude hoy ny solombavambahoaka nanalalava sady pahay lalàna Saosera Irené. Mbola manankery avokoa ny andiny rehetra ao anatin'ny code de la nationalité io matoa mbola soratana ao anatin'ny antsoina hoe considérant raha ny nambarany. Désuétude ny lalàna iny ahoana moa ny afahanao anao juriste pahay lalàna iteny hoe i lalàna io ny en désuétude tsy tokony ampiariny efa nikitiana nino ito amin'ny 2016 ny lalàna en désuétude ve hokitiana indray matoa en désuétude zany efa tsy ilainy tsy fanaraka amin'ny réalité socialement vécu efa tsy rarahina tsony fa maninona izy mbola nikitiana maninona izy raha vao manao misy taratasy atao mbola ampidirina amin'ny considérant raha en désuétude tsy logique zany fa fiarovantena bontolo. Mbola ao anatin'ny fiarovantena bontolo ihany koa ny filazana fa manana raisy reny malagasy ny Flo Andry Rajoelina hoy Saosera Irené. Misy koa ny miteny jereo fa rany ane rano malagasy rainy ane gasy reny ane gasy tsy any ny problème zay ngambany atao hoe faux problème tsy any déplacer les problèmes ny problème de tsotra manana certificat de nationalité malagasy ve le olona tokony hahazo an'izany ve le olona fa ny problème antsika dia ny taratasy ny lalàna dia ad literam ozy izy ny mpanao lalàna an-taratasy ny binationalité zany tsy any problème antsika tsy any problème mila izy mizaka ny zom-pirenena malagasy raha bizy raha zay ny kely lalàna tsy maninona. Miantso ny fitsarana mba hamoaka ny didy na mizaka ny zom-pirenena malagasy na tsy ny filoham-pirenena araka izany Saosera Irené ka orin'izay hoy izy no manonona ny fampisaharana ny filoham-pirenena amin'ny asany na ny déchéance ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Hatramin'ny ACC ny voavitaka hatramin'ny ACC voavitaka satria anjarany maha-candidat azy no mitondra hoe tia ny certificat de nationalité ko ary mety nisy izy tamin'izany de eo tsika koa mijery hoe faux sa tsy faux ilay certificat de nationalité izany namoaka an'izany ara-dalàna ve le certificat de nationalité azo jerena daholo zany ka zay mahatonga na miteny hoe any amin'ny juridiction judiciaire no iconstatena itranchena hoe mizaka ny zom-pirenena malagasy tokotrany ve izy na tena tsy mizaka maro raha ohatra ka tena tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy izy de anjarany ACC am'izay manao déchéance. Ho an'ny solombavambahoaka ny Fenerivesta Mohamady Amady kosa dia tsy tokony hipetraka intsony ny ady hevitra amin'ny fampiarana ny andiny faharoa amby efapolo ao anatin'ny fehezan-dalàna mikasika ny zom-pirenena. Le article 42 dia azo ampiarina tsara amin'ny filoham-perinasa ankehitriny satria tsy tokony misy idirany article 43 e 45 e 46 sy ny sisa satria ny zava-misy zany mikasika niny hafananan'ny filohan'ny republika ny nationalité vahiny satria izy ny nangataka rehefa nangatahanao zany iny tonga dia miatra avy hatrany ny article 42. Nanao antso avy amin'ny mpahay lalàna rehetra moa ny solombavambahoaka Mohamady Amady andray fitenenana momba ity raharaha fizakany filoham-pirenena Andry Rajoelina ny zom-pirenena frantsay ity. Ady hevitra tsy izy na faux débat no voizina momba ny resabe amin'ny fizakana zom-pirenena ho an'ny filoham-pirenena raha ny nambarany loholona Sylvain Rabetsarona androany no mariny mantsa fa efa lalàna lany andro io lalàna mifeny zom-pirenena io ary efa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy amin'izao intsony efa nisy ihany koa ny vazaha minisitra tamin'ny repoblika voalohany sy ny praiminisitra vazaha nitondra tamin'ny repoblika faharoa raha ny nambarany Sylvain Rabetsarona mendrika razafina tsima sy anjara kotonorainy.
io resaka nationalité io any tena resaka faux débat tena sy non événement io am nisy lalàna zany tamin'ny 1960 momban'io votre temps votre mœurs tontolo iainana mibaiko zava-misy fa amiko tena anachronique tsy mifanehitra amin'ny zava-misy trony zany io zavatra io tokony inadapté zany amin'ny zavatra mitranga zao izy moa tamin'izany nisy ny olona nge taloha nahazo nationalité dia navita fianarana ambony tany avelan'ny tany dia malagasy rehetra zany mba hoe nakeretrehitra azo an'izany tsy olana mihitsy manana an'io mba hitonana sonitra amin'ny fiainanao tamin'ny andriny première république nge ka nisy ministre vazaha asa Ravatrarô zany tamin'ny deuxième république nisy premier ministre vazaha troisième république tsisy resaka fa manindra amin'izao fotoan'izao misy mamoaka hoe resaka nationalité io tsy zavatra obsolète zany le déjà le lalàna io amiko fa tokony avoazina atsika malagasy mikarakara an'izany fa le izy ohatrany asa bon bref asiana importance le resaka nefa ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ihany no tompo-teny farany mahakasika ny fizakan'ny filohan'ny repoblika Andrazoelina ny zom-pirenena frantsay hoy ny filohan'ny HCC Florent Rakotoasoa androany tsy mbola afaka maneho hevitra mahakasika izany efa ny HCC fa tsy maintsy miandry ny fanontaniana apetraka izay apetraky ny lalàna afaka manao ny antsoina hoe saisine anty androm-panjakana ity hoy Florent Rakotoasoa nanizingizana ihany koa ny filohan'ny HCC fa tsy afaka manao autosaisine ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana mahakasika ity raharaha ity satria izay hoy izy no voafatry ny lalàna sy ny fitsipika anty androm-panjakana ity mendrika razafratsima sy anjara kotonoray iray ihany ny lalàna mipetraka mahakasika ny zom-pirenena malagasy ary mazava ihany koa ny voalaza ny 1940 ao amin'ny lalam-pandrenana ho ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana Florent Rakotoasoa androany efa samy nanony heviny avokoa na ny mpahay lalàna na ny olon-tsotra na ny mpanohana ny fitondrana na ny mpanohitra ny fitondrana mahakasika ny fizakan'ny filohan'ny repoblika ny zom-pirenena frantsay saingy tsy maintsy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ihany no tompony teny farany hoy Florent Rakotoasoa fa ny lalàna dia ihany ny lalàna zany dia ny code de nationalité izay nasina fanovana moa zany tatia fara ao koa ny lalam-pandrenana amin'ny article 46 lalàna ky samby rahantsika mamaky ny code de nationalité sy ny constitution lalàna zay le izy fa io zany mampisy ny interprétation à gauche à droite ho an'izay manao n'le interprétation fa io araka teny zay dia ny fitsarana avy lalam-pandrenana ihany tompo-teny farany tsy maintsy miandry ny saisine na ny fametrahana fanontaniana ataon'ireo apetraky ny lalàna anao izany ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ho ny filohan'ny HCC izany fanontaniana ho apetraka reo zany dia mbola ho apetraky zay manana zo sy avelan'ny lalam-pandrenana ametraka ny fanontaniana any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ho an'izay manana zo izy fa tsy dia rehetra koa ny afaka manontany ny fitsarana avy lalam-pandrenany fa ao ny 970 770 zay mametra hoe iza daholo no manam-pahefana zany afaka mametraka an'izany fanontaniana zany amin'ny fitsarana avy lalam-pandrenana tsy afaka manao autosaisine mantsy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana hoy ihany Florent Rakotoasoa jamais tsy manao autosaisine ny fitsarana tsy manao autosaisine zany non tsy manao autosaisine zany satria ny fitsarana avy manao lalam-pandrenana zay nge mba te manany hefinay koa mba te-hiteny koa zay ohatrany olona rehetra fa zany hoe zahay amin'ny hoe fitsarana avy manao lalam-pandrenana zay dia tsy voafatiko ny lalàna zay rehefa ny fitsarana avy manao lalam-pandrenana ny lalàna zany miteny hoe afaka mamaly zay satria manana zoa anontany anay ny mametraka fanontaniana dia miteny zay fa raha zany tsy afaka manao autosaisine zany zay tsy afaka zany eo amin'ny lalam-pandrenana sy eo amin'ny règlement intérieur anay zany tsy afaka ary zavatra ataontsika hoe fitsipika iraisan'ny fitsarana rehetrarehetra zany tsisy fitsarana hoe mandeha tsy voizina zany fa tsy maintsy misy mpitory misy mpanotany zay vao miteny ny fitsarana fa tsy manao autosaisine zany
Ireo filohan'ny androm-panjakana sy ny iray ampaefatra ny mpikambana ao amin'ny antenimiram-pirenena sy ny antenimiran-doholona ireo rafitra eny anivon'ny vondrombahoaka itsinjara-pahefana ary ny HCDDED moa no afaka mangataka ny HCC hanao fanaraha-maso na ny contrôle de constitutionnalité raha ny voalaza ny 770 ao amin'ny lalam-panorenana. Ireo filohan'ny androm-panjakana sy ny rafitra eny anivon'ny vondrombahoaka itsinjara-pahefana kosa no afaka manontany ny hevitry ny HCC na avis raha ny voafaritra ao amin'ny 770 ao amin'ny lalam-panorenana. Vahiny fandarana l'invité du jour anio alakamisy faharoa amby roapolo ny volana jona taona 3 amby roapolo sy roa arivo aorin'ny fampalalambavao amin'ny 6 ora alina eto amin'ny Real TV Madagascar. Ramatoa Joas Eleonoro Surmavamoaka ny Madagascar voafito amin'ny distrikta ny Vangaindrano no sady mpandrinda nasional ny antoko tsara tahafina iresadresaka mahakasika ny tatitra nataon'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta teo anivon'ny antenimera-pirenena ny fasafasy eo amin'ny député sy ny gouvernemanta ary ny raharaham-pirenena amin'ny kababeny. Anasananao ary anaraka izany. Araka izany dia nisy olo-mavombahoaka ny Vangaindrano Joas Eleonoro indray no vahiny Gasikara Fiansoa anatin'ny l'invité du jour aoriana izao fampalalam-baovao izao. Fotoizantsika kosa ny ansipiam-baovao. Bahana ny ministry ny serasera Lalatiana Rakotondrazafy ny fandehanany MPS amin'ny fahitalavitra satelita hoy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha nanao lahateny ny antefa tamin'ity ministra ity izy nandritra ny dinika nasionaly no tariany ny Sony Androany. Tsy ahafahana manatanteraka fividianana milamina mantsy nisy fanalalahana ny serasera hoy ity filoha teo aloha ity no tsy pihiny ihany koa ny tsy maintsy tokony tovin'ny fahalalahana maneho hevitra sy manao hetsika fa tsy ho toy ny tany Antsirabe farany teo. Ny tsangana nandray fitenenana namaly an'io kabary ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana io moa ny ministry ny serasera taorian'izay ary nilaza fa tsy tompona andraikitra izy amin'ny tsy fandehanany MPS ao anatin'ny fahitalavitra satelita. Mendrika Razafratsima sy André Rabesaotra. Efa roa taona sy efabolana izao no nanapahana ny fampitana ny fahitalavitra MBS tamin'ireo fahitalavitra satelita telo dia ny Canal Plus, ny Parabole ary ny Star Times. Ny 5 febroary 2024 tokoa mantsy no namoahany fitsarana ny ordonnance de justice nampiato ny fandefasana nyity televiziona ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ity tamin'ireo televiziona satelita ireo no nietsiky ny miara-manonja ranomana ny fidinana teny amin'ny 13 Mey. Ny ministra ny serasera Lalatiana Rakotondrazafy no mangeja ny fahitalavitra satelita tsy afaka hidira ny fahitalavitra MBS ao amin'ny fahitalavitra satelita ho ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana androany tao anatin'ny lahateny nandritra ny dinika nasionaly no karakarain'ny CENI. Fifidianana madio sy mangarahara isy ny fifandimbiasam-pahefana ho izy ny tanjona amin'izao fifidianana izao kanefa tsy ho tanteraka izany raha mbola misy ny fitanilana toy ny fanakanana ny MBS tsy hiverina ao amin'ireo televiziona satelita ireo ho ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tsy ho tanteraka izany raha tsy vohatra momba n'ity le resaka communication ty banan'le ministre ty ny mpandanana anatin'le an'ireny hoe tokony handeha le canal sat efa ananan'ity koa ananany MBS tokony efa mandeha le an'ireny mba vahaola izy vahaola izy satria izy terero mitiaka nan'olo azy dia tokony heriteritra ianao satria anjara nanontany zay hoe baika avy any amin'ny ministre io natokany eo le ordonnance io manontany amin'ny tribunal zay zay ny resahany. Novalian'ny ministra ny serasera io fanamariana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana io rehefa nandray fitenenana ny tenany nambarany fa tsy hanana ny fahefana ny didipitsarana mahakasika ny fahitalavitra MBS izay tsy ahafahany miditra ao amin'ny fahitalavitra satelita. Tsy misy fahefan'ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina na kely varay vety aza mikasika ny didipitsarana na ordonnance navoaka ny tribunaly mikasika ny kahany MBS ary mila jerena ny teneur an'ilay ordonnance milaza hoe inona daholo no nanomeza ny fitsarana an'izay ordonnance izay tsy misy idirany ministra ny serasera sy ny kolotsaina na kely tahaka an'iny azy ary tsy misy fitsabana mihitsy amin'ny raharaha-pitsarana. No bangon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana iray ihany koa ireo solotena ny fitondrana tonga nanatrika ny fianamben'ny CENI androany mahakasika ny fitanilana amin'ny fanomezana lalana ny hetsika toy ny niseho tany Antsirabe ny sabotsy lasa teo. Anjara n'ireo CENI mba mainty milaza amin'reto olona milaza azy io manana fahefana mandalo io tena siorana izy fa fahefana mandalo io efa toa zay malala azy hoe ahoana ny tokony amela kalalahana reto zao zareo milaza hoe zay nge tsy afaka matsy an'io le basket fond io raha tsy misy minimum misy nenana jana tsara zany hoe préparation processus électoral zany dia samy maheno zany tsika
sonareo mieritreritra hoe voetra dia mibasika foana dia vita teo mbola misy asa benabena taona teo sara betsaka ny tokony mpitondro ianareo teo rehefa manao fampisehoana mahazo ny galiba gaberaka ny aniny reny ianao misy tatao aloha hatatao tsara hoe aloana anaty mba itony malagasy le tena famijany zany mahita an'zareo tany avangaindrano tany mananara losy tena zava-mampalelo izy manana ndraiky fa lehibe dia lehibe am'izany ny fampitovina ny antoko aniseny nanamafy moa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa ireo teboka roa ireo no tena ahafana miantoka fifidianana milamina sy madio arekin'ny rehetra izay kasaina ho tanterahana eto amin'ny firenena. Tsy lera amin'ny filazana na fanilezana vaovao tsy marina mampisavorivory ny saim-bahoaka izao ho ny filohan'ny vaomieram-pifidianana. Tsy tokony atao fitaovana aniliana n'izay mety ho tetika politika araka izany ny seni fa avela iasa araka ny tokony ho izy hoy Damarcène Andrianarcedo nanome tokony tsy hanodikodina ny voka-pifidianana izay safidim-bahoaka kosa nefa ny filohan'ny seni androany. Tsy samba no nanao fifidianana ihany koa i Madagasikara izay tsy fifidianana tampotampoka fa efa 5 taona no niandrasana azy ho an'ny sasany hoy Pierre Ulder izay nitondra teny ny gouvernemanta Anana Mariana fa tsisy afaka nilaza fa tsy atao ny fifidianana na atao anaty savorivory anapotika ny firenena fa efa vonona amin'ny fanatanterahana izany ny fitondram-panjakana. Dinika ho an'ny fanatsarana ny zotra-pifidianana faharoa moa ny natanterahana tena nisoni tamin'ity androany ity raha tamin'ny 4 Marsa lasa teo kosa ny dinika voalohany. Mendrika Razafinatsima sy Anjarakotonorainy. Solitaina ny gouvernemanta miisa 3 dia ny ministry ny serasera Lalatina Rakotondrazafy, ny ministry ny atitany Tokely Justin ary ny ministry ny fanajarinan-tany Pierre Ulder no tazana teny amin'ny dinika nasionaly faharoa no tarihan'ny vaomieram-pifidianana teny Alarobia. Nanatrika izany ihany koa ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana Florent Rakotoarso, ny ministry ny atitany teo aloha sady mpanolotsaina manokana ny filohan'ny Repoblika Tinarvelo Razafimahefy. Isany nanatrika n'ity dinika faharoa ity ihany koa androany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ireo solombavam-bahoaka miisa 4 anatin'ny antoko tiky Madagasikara sy ny mpikambana anatin'ny biro politika ny TIM. Ny taky ny fiarahamientana amin'ny fiatriana ny fifidianana eto Madagasikara ny filohan'ny vaomieram-pifidianana Dama Andrianarcedo tao anatin'ny lahateny fanokafana ny dinika nasionaly faharoa io. Efa lera irosona amin'ny fifidianana ihany koa izao hoy ny seni no sady lera amin'ny fanentanana amin'ny fidirana amin'ny lisitry ny mpifidy. Metoky izahay fa sy hanodikodina ny safidim-bahoaka fa hitantana ampamarinana ny zotra-pifidianana. Tombolasy sy tombovavy tsy lera kosa izao amin'ny filazana na fanelezana vaovao tsy marina zay mampisavorivory ny saim-bahoaka ka miangavy ampanazana izahay tompoko miangavy hatrany ny seni mba sy atao fitaovana aniliana zay mety tetika politika fa mba avela izy iasa araka ny voalazany lalàna sy ny sata mife azy. Misy ny fahavonona ny vaomieram-pifidianana sy ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ho ihany koa ny ministry ny fanajarinan-tany sady mpitondra teny ny gouvernemanta Pierre Ulder androany. Mijery ny ezaka atao ihany koa ny mpamatsy vola hoy ny mpitondra teny ny gouvernemanta. Tsy sambany sika nanao fifidianana. Tsy fifidianana voalohany atao eto Madagasikara ity fa fifidianana fanjatona. Ary ty fifidianana hatrehina amin'ity taona ity dia tsy fifidianana tampotampoka ho an'ny maro, ho an'ny sasany 5 taona ny andrasana azy. Dikan'izany efa vonona na ara-tsaina na milafiny ara-politika isika menakavy ny ara-bola na ny mpamatsy vola aza dia nilaza teo fa vonona ifanampy. Noho izany dia tsy mino ka hisy eritreritra hoe ndeha tsy ho atao ny fifidianana na koa hoe ndao atao fa atao anaty korotana sy savorovoro anapotika ny firenena. Tokony ho apetraka hatrany anefa ny fanajana ny zo ahafahan'ny olo-pirenena maneho hevitra ankalalana indrindra mialoha mandrindra ary aoriana ny fotoam-pifidianana ho ny solitena maharitry ny firenena mikambana tao anatin'ny lahateny. Le respect des droits humains, notamment le droit de participer à la vie politique, à l'espace civique, la non-discrimination, les droits à la liberté d'expression et d'opinion, aussi bien que la liberté de réunion pacifique
et le droit à l'information doivent être préservés à tout moment et encore plus dans le contexte électoral actuel. Dinika faharoa no tanterahany vaomeram-pividianana moa ity no tanterahana teny larobia androany ity ary isy ny famondronana ny fehi-kevitra aorinina izao ho famalina ny fangatana nataon'ny hery teto amin'ny firenena amin'ny anaovana dinika anatsarana ny zotra-pividianana rahateo no fiatrehana ny dinika ny 4 martsa lasa teo moa no natanterahany dinika voalohany tamin'izany. Lera izao andavana ny firosoan'ny gouvernemanta sy ny voameram-pividianana ary ny CENI hanatanteraka fividianana ankamenana raha ny nambarany vovonana lera tao anatin'ny fanambarana nataon'izy ireo omaly. Tsy mbola feno mansa ny fepetra hanatanterahana izay fividianana izay manoloana ny tsy firosoan'ny voameram-pividianana amin'ny fijerenan'ireo teboka samihafa manodidina ny fividianana hoy ny vovonana lera. Sy nandray anjara tamin'ny dinika nasionaly tarihin'ny voameram-pividianana androany niaraka tamin'ireo mpisehatra politika moa sy ara-teknika ihany koa ny vovonana lera raha ny votoatin'ny fanambaran'izy ireo omaly. Mendrika Zafinatsimba sy Andry Rapesaotra. Tsy misy ny mangarahara sy ny fandraisana fepetra momba ny zotra-pividianana amin'izao fotoana izao ho ny vovonana lera tao anatin'ny fanambaran'izy ireo. Ao anatin'izany ny tsy fahatombana ny fanavaozana ny lisy-pividianana, ny momba ny famatsim-bola hiatrehana ny fividianana, ny fanamboarana n'ireo didy amandalana amin'ny fenty fividianana manontolo. Lera zao ilazana fa very tanteraka ny fatokisana ny gouvernement, ny CENI, ny HCC anao fividianana tena demokratika mangarahara madio sekeny rehetra. Lera zao andavana ny firosoan'ny gouvernement ny CENI sy ny CENI ary ny HCC nyakamehana anatanteraka fividianana tsy mafemy fepetra izay ahina ho anjakan'ny osika sy ny fanararotana satria tsy mbola feno ireo fepetra ahafana manatanteraka izany ampilaminana sy anatin'ny fitoniana. Koa tsy andray anjara ary tsy anatrika ny dinika faharoa anasany CENI azy ny vovonana lera. Hitantaratra ihany koa ny tsy fanajana ny lalam-pandrenana indrindra ny fanitsakitsahan'ireo fahalalahana fototra toy ny fahazoana mivory sy maneho hevitra. Fihetsika izay tsy azo ekena hoy ny maître Anitra Razafimanantsoa. Manamafy izahay ny voalaza rehetra tao anatin'ny fanambarana izay natao ny 20 janoary 2023. Lera zao anamelohana tanteraka ny fampiasana hery sy abibiana amin'ireo mpitarika sy mpisehatra politika ary ny vahoaka atao ny mpitandro filaminana. Lera zao ny tsipahana marindrandro ny fampiasana ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana ho fitaovana politika ho an'ny mpitondra. Lera zao anamarinana fanirivotra politika misy tension politika amin'izao fotoana zao tsy mbola anatin'ny fampielezan-kevitra ankory nefa dia efa mizotra makany amin'ny crise politika mialoha sy aoriana ny fividianana. Lera zao anoherana ny fanaparam-pahefana sy famoretana ary fandrahonana ireo mpisehatra politika isatokony izay maneho hevitra sy manana fototra tolotra politika tsy miandany amin'ny fitondrana. Namafisy ny vovonana lera moa fa tsy misy fiovana ny toe-draram-pirenena noho ny fitotonga ny toe-kariam-pirenena sy ny sosialim-bahoaka indrindra ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny tsy fisiany asa ary ny tsy fandriampahalemana. Ireo avy amin'ny vovonana lera ireo izay tsy nisy tonga teny amin'ny fiantsoana fivorinana nataon'ny CENI androany ary fanambaran'izy ireo tao anatin'ny fampiantsoana mpanao gazety izay notanterahany omaly teny Tsimbazaza. Fividianana ihany dia fividianana ny antoko tiako Madagasikara raha ny nambarany filoha teo aloha Marc Ravalomanana androany. Tsy afaka milaza ny zavatra manjo ihany koa raha tsy manatrika ny fampionana hoy izy ary nanamariana fa tsy tokony hieritreritra fa amin'ny alalan'ny fametrahana tetezamita no hamaha olana eto amin'ny firenena fa ny fividianana ihany izany hoe fifandimbiasan-toerana. Iverina ao anatin'ny fifampidiniana ihany moa ireo nandaty sy hanatrika izany hoy ity filoha teo aloha Marc Ravalomanana ity. Mendrika Zafinatsimba sy Andry Rapesaotra. Tao anatin'ny dinika nasionaly faharoa no tanterahany CENI androany no nitondran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana afatra tao anatin'ny kabary ho an'ireo vovonana politika izay nisafidiny tsy hanatrika ny dinika asa faharoa no karakarainy ny CENI androany. Dia zeta dia milaza an'ireo le namana amin'ireo tsy mitovy hevitra na mpanohatra oka le tsika mba tena heritreritra tsara fa izara ny ilazana zavatra nanjoanay sy ny zavatra misy raha tsy manatrika tsika. Mara fa mietsina hoe président Ravalomanana reny tsy nety miaradia aminay. Tsy miaradia satria samihafa ngamba ny tombontsoana samihafa ny target ny anay fividianana ihany dia fividianana. Dia ny zavatra tsapanay aza mieritreritra mihitsy isika fa hoe amin'ny alalan'ny transition na génie no ahafahana manala an'ireo fahorian'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Tena efa sahirana izy ireo. Fividianana ihany ary araka ny resahako tamin'ny voalohany dia le hoe
Madagasikara ao anatin'ny républicaine ny fitatana misy eto fifidianana ihany fandampiasa toerana. Nolazain'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin'ny fifampiresahana tamin'ny ihany koa fa iverina ihany ireo solombahoaka ny safidy sy anatrika ny dinika nasionaly faharoa ity. Misy fidianako tao amin'ny fanambarana leramaly miaraka amin'ny ka lerany zany zao reny tsy hoe lerany zareo nakady aloha any hitanao izy tsy fa izy miverina ray lerany ray miverina dia miverina voainy fotsiny ngely fiteny tsy zao présidente ny manany ihany ary ve ty présidente sa tena izy zany hoe lery zao sa tena izy toatra mety ihany le kabarana lery zao fa tokony metana daholo mivoaka fa tsy lera koa sao izy anompanana izy. Omalmo no nanao fanambarana iombonana ireo antoko sy vondrona politika miisa 7 ka tao anatin'izany ny vovonana lery izay ahitana ny HVM, ny MMM, ny MFM, ny lery, ny PST, ny tsara taafina, ny ampela manao politika. Ny antsony malagasy rehetra ao Frantsa anatrika ny miavatory international izay tomboka ao Esanna Paris ny sabotsy 4 jona ho avy izao ireo solombavambahoaka mitarika io miavatory io androany fotoana izay ianona ny malagasy monina ny ivelany Madagasikara ho hiperla zafinandro izay solombavambahoaka voafidy tao Fort Dauphin androany maraina no nigadona tao Paris ireo solombavambahoaka miisa 3 ahitana ny Vonay sy Jean-Jacques Rabenirine ary Perla Bien-Aimé zafinandro anatanteraka io miavatory international miaraka amin'ny cité ny Randriana Solonyaiko. Tonga ny Paris androany maraina ireo solombavambahoaka miaradia miavatory hiatrika ny miavatory international tafiditra ao anatin'izany fianonan'ny vahoaka ho ny solombavambahoaka Perla Bien-Aimé zafinandro. Antony moa zany dia efa mazava ho azy fa hitantsika amin'ireny afisy ireny fa hoe misy ny miavatory adia-bahaka ao aty Paris. Fantatsika tsara fa ny agnatin'ny miavatory ao tanjona ny mijery ny vahoaka malagasy rehetra sakanavatra Madagasikara zay aty ivelany aty. Misy ny miavatory zay atao amin'izao sabotsy 24 juin zao dia zay zany mijery aty itaino ny vahoaka malagasy aty tanamaso aty. Ny antsoiny vahoaka Frantsa sy Eropa rehetra natrika ny hetsika izay ho atao amin'ny sabotsy izao moa ny solombavambahoaka Perla Bien-Aimé zafinandro anatrika ny hetsika io satria fiarahana mitady vahaolana ao Madagasikara ny tanjona. Dia hararao toko moa zany amin'izaho efa miresaka eto zao zany manentana an'izay malagasy rehetra tsy ankanavaky sy fidianana nizaniza ho avy ny fampiresaky fampikafa hiaraka hitady vahaolana kokoa hoe insima ny zavatra tao hagnampihany malagasy rehetra zay mipetraky aty avadika. Isan'ny solombavambahoaka efa tonga any Paris androany maraina moa i Perla Bien-Aimé zafinandro Vonay sy Jean-Eugène ary Jean-Jacques Rabenirine no tsenainy ireo prositeny any toerana hiatrika ny fanokafana ny miavatory international amin'ny sabotsy 14 jona ao amin'ny domaine La Beauvoisière et son Paris. Manohana ny nini sady tsy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no tsy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny koto lehilahy Maitsoambo mpampaneno lakolosy raha ninambarana tao amin'ny tambazotry serasera lahara-pameana aminy hoy ikoto ny alana izy roa ireo ka nambarany fa isite ny Randriana Solonyaiko no vahaolana amin'izany anohana ny site ny Randriana Solonyaiko noho izany ikoto lehilahy Maitsoambo izay mpampaneno lakolosy monina any Suisse raha ninambarany tao amin'ny horonan-tsary naparitany tao amin'ny tambazotry serasera ary milaza iazo any Paris iaino ny site ny Randriana Solonyaiko sy anatrika ny miavatory any an-toerana moa izy ny sabotsy 14 jona ho avy izao ny andindinizara. Roapolo taona mahery izay no efa teo amin'ny fitondrany Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana ho ikoto lehilahy Maitsoambo. Izy roa ireo ihany ho izy no mifambadibarika teo amin'ny fitondrana. Ireo foana zany leo ny olona mijaly ny firenena efa nasavanako injato teto hoe inona tsy mampamena Ravalomanana fa ny olona moa inona moa zany fanatika satria raha ohatra nisy sa nanohitra ny zavatra anteneniko hoe tsy marina vatela fa Ravalomanana tena mahay mitondra raha ninona tsy sa niakatra hoe anao débat amiko fanazava amiko fa fantany fa resy anao débat amiko satria zavatra marina daholo nazako mikasika Ravalomanana reny le didijado ny boty tanin'olona nandripakola tamin'ny 2002 nandripakola tamin'ny 2009 fitiavatena Ravalomanana ny jaliny firenena anatin'ny 10 taona ny tetezamita ny
monopole mbagrosy ny atratra BDP de ty moa zany andra joely ty fa hitantsika efa tsisy lavanazy io tsy alehany nambarany ity mpampanelo laklosy ity ihany koa fa nisy ny didjadony tamin'ny fitondrany flo teo aloha Marc Ravalomanana sy izao fitondrany flo Andry Rajoelina izao tamin'ny androny izy moa Rajoelina sy Ravalomanana ny tena nisy ny ina moa zany ny didjadona hoe lalàna io natao andralahy zay liza am'izao fotoana zao hoe Madagasikara tsisy lalàna tsony tsisy tsony ny justice amin'ny fitsarana tsisy tsony zany fatahora scandale zany misy scandale be mipoka tsy morara tamin'ny andro Ravalomanana sy Andry Rajoelina tsisy conférence de presse mihitsy taiza firenena altany ny filoha altany tsy nanao conférence de presse satria ny antony voalohany indrindra tsy voafehy ny zavatra antaniny mpanao gazety fanao maraka an'izany ndana lampitsika fa je n'ai pas à rendre compte tsy mila mirendre compte amin'ny vahoaka ireo isy teny Randriana solonyaiko araka izany hoy ity mpampanelo laklosy ity no vahaolana no mariny ihany koa fa isy teny Randriana solonyaiko irery ihany no afaka manala ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana eo amin'ny toerany tsotsotra koa na zavatra anazy hoe za zany pour le ny sady tsy Andry Rajoelina no tsy Ravalomanana de farafaratsy ny siteny zany eo iny alternative zay mba tonga anambo resaka ny siteny satria primordial aloha zany zao priorité amiko di ialany rezy raha reo isiteny no ina moa sady manambola koa iny zany mifantatry ny vahoaka hitany vahoaka mety possible analany reto lakoro reto olona afaka mihainy manampahaizana ihany koa hoy ity mpampanelo laklosy ity isy teny Randriana solonyaiko ary sy teny sura fa mety olona mba afaka mihainy manampahaizana fa jereo tamin'ny andro Ravalomanana officier asiany manao saluna toraka saluna omby lafarany avy any Suède officier ina moa zany esorony tongotra lahy de zay mihitsy nataony Ravalomanana hoe asorony tongotra lahy miala eo lahy gadrako lahy le zavatra hoe matory avoaka hira de zay ny zavatra ataony Ravalomanana Andry Rajoelina jereo nga izy mihaino zavatra teneniny manampahaizana mihitsy raha ohatra mantsy olona tsy maninina mitondra de mba mihaino ny teknisianiny fa jereo ny ministère ny affaires étrangères tamin'ny Andry Rajoelina anakienina ny soloana foana iry zany mandidy manapaka ny rehetrarehetra ary raha misy manampahaizana enony Andry Rajoelina tamin'ny firenena io tsisy connerie be de be ohatra ny ataony reny connerie après connerie afa baraky raha zotororo tsika namoaka fampahafantarana tao anatin'ny page Facebook ny koto fa efa ny fampiantsona amin'ny siteny Randriana solonyaiko ary nandapa-kevitra izy tenany fa hiazo any Paris amin'ny sabotsy 4 jona ho avy zao anatrika ny miavatory iraisam-pirenena izay tanterahany siteny Randriana solonyaiko sy ireo solombamoaka miarady aminy ao amin'ny Le Beauvoisier ao eson Paris io ihany tsara izay tena programany lafomba vao afakosa indray resahana mandritra ny fionana ny tampony momba ny fifanarahana ho an'ny famatsim-bola vaovao tanterahina ao Paris manomboka androany ary andraisan'ny Madagasikara anjara ny fomba ahafahana manalefaka ny trosan'ireo firenena marevo iompana amin'ny fampiroboroboana sy fanamafisana ny sehatry ny fambolena sy fiompiana ary ihany koa ny fanavaozana ny tontolo ny fampanjarisakafo ihany koa io fionana io filoham-panjakana manodidina ny 10 no mandray anjara amin'ny fionana ny tampony ary mihoatra ny 100 ireo firenena voasolo tena amin'ny ty fionana tampony FIDA maritra 2 andro ity ny andindinjara lahadinika miisa enina no efa mizarandreo mpandray anjara mandritra ny fionana ny tampony ity ka tafiditra ao anatin'izany ny fandraisana anjarandreo mpisehatra sy miankina amin'ny fanjakana amin'ny fampiroboroboana sy fanamafisana ny sehatra amin'ny fambolena sy fiompiana ny fanavaozana ny tontolo ny fampanjarin-tsakafo izay isan'ny lahadinika nandraisan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina anjara voalohany ny atoandro teo filoham-pirenena filoham-panjakana manodidina ny 10 no mandray anjara amin'ny fionana izay avy amin'ny firenena mihoatra ny 100 isan'ireo mandray anjara anatin'ny fivoriana an-tampony ihany koa ny fikambanana iraisam-pirenena ahitana Nations Unies, Banque mondiale, FMI ary ny Commission de l'Union européenne. Entina hikatsana ny fomba famatsim-bola mifandraika amin'ny zava-misy marina amin'izao vaninandro ianantsika izao ny dinga izany hoe famatsim-bola sy fifanarahana ara-bola ahafahan'ireo firenena marefo miatrika ny ady amin'ny fiovan'ny toetry ny andro. Eo koa ny fitadiavana fomba famatsim-bola vaovao ahafahana mihoatra ny fiainan'ny vola azo ampiasaina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena taorian'ny krizy ara-pahasalamana nateraka amin'ny valanaretina COVID-19 sy ny ady
teo Ukraine. Anisan'ny vahaolana voaresaka nandritra nyity fihaonana tapiny ao Paris ity ohatra ny fomba ahafahany manalefaka ny trosan'ireo firenena marefo. Eo koa ny fandraisana anjara ireo mpandrahara sy ireo mpamatsy vola tsy miankina amin'ny fanjakana na koa ireo mpampiasa vola tsy miankina amin'ny fanjakana. Tanjona ny anamafisana ny toana ara-bola ho an'ireo firenena marefo manoloana ny fiovan'ny toetry ny andro izay misy fiantraikany amin'ny fampandrosoana sy ny ady amin'ny fahantrana. Ny fidana ny Fonds International de Développement Agricole no mikarakara ny fihaonana an-tampony amin'izany. Nitolakandro teo kosa sanonana tanterahana ny fihaonana an-databatra boribory na ny table ronde présidentielle sur l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique. Niopana tamin'ny fananganana foto-drafitrasa maharitra sy manaja ny tontolo iainana no nifantohany lahadinika tamin'izany. Nandray anjara tamin'izany filoham-pirenena sy ny praiminisitra malagasy ankoatra ny filohan'ny Comore, Ghana, Mauritanie ary Côte d'Ivoire. Hitarika ny fihaonana tamin'izany ny filohan'ny banky iraisam-pirenena ho amin'ny fampandrosoana. Ny anangonana $10 miliara entina manangana foto-drafitrasa manaja ny tontolo iainana manerana ny Afrika no niopana ny hojinika an-databatra boribory io. Notsindrian'ny filohan'ny Rajoelina manokana nandritra ny fandraisam-pitenena moa ny mahakasika ny fanorenana foto-drafitrasa ahafaham-ponina misitraka herinaratra avy amin'ny angova zavozina toy ny masoandro, ny rivotra ary ny rano sy ny ahafahana misitraka angofo takatra ny fahefam-bidiny rehetra. Nanomboka androany ny fihaonana tampony mahakasika ny fifanarahana ho amin'ny famatsim-bola vaovao na ny sommet pour un nouveau pacte financier mondial ao Paris renivohitry France no anatanterahana an'izany. Mandray anjara feno amin'izany Madagasikara ary ny filohan'ny Rajoelina no mitarika ny delegasiona malagasy amin'ny fivoriana io. Androany sy Rapiso no anatanterahana andinika sy ny ady-hevitra rehetra. Nahazo fahafahana vonjomaika ary amin'ny 5 Jolay izao no ivoaka ny didim-pitsarana any mpitarika ny syndicat ny mpiasa ny ministera ny fampianarana ambony na ny syndipers rehefa niakatra fampanoavana androany. Tafiakatra 5 izy ireo no noenona teo anivo ny fitsarana androany ka vao nahazo fampiantsoana omaly ny mpikambana anatin'ny Brown ny syndipers io raha ny vaovao azo hatrany. Tsy nanaraka ny lalàna ihany koa ny fiantsoana azy ireo hiatrika ny fanadadiana izay ambara fa fanaovana fihetsiketsehana tsy nahazona lalana sy ny fanisahana ny fahalalahana miasa izay ambara ny lalam-pandrenana tsara fa azo atao raha ny nambara ny SMM nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety no tanterahin'izy ireo omaly. Nansirana Evson sy tokony anarandrianjatofo. Olona 5 no voasarignitra amin'ny fitakiana izay nataon'ny syndicat-ny mpiasa ny Mesupresse izay nanatanteraka fitokonana teny amin'ny ministera ny alatsinainy lasa teo raha ny nambaran'ny syndicat-ny SSM na ny solidarité syndicale de Madagascar. Ny roa tamin'ireo no nosamborina taoriany esika nataon'ireo mpiasa tao anatin'ny faritra ministera ny fampianarana ambony ny alatsinainy lasa teo. Nahazo taratasy fampiantsoana ihany koa ny filohan'izy ireo omaly niaraka tamin'ny mpikambana anatin'ny Brown syndicat misa roa. Tao anatin'ny taratasy fiantsoana azy ireo ny fanatanterahana hetsika sy nahazona lalana sy ny fandikandalana amin'ny fanaovana hetsika amin'ny fotoam-piasana raha ny nambarany filohan'ny SSM. Tsy ara-dalàna nefa izany raha ny nomariny. Izay zavatra izay zany a dia ozy izay hoe tsy ara-dalàna. Voalohany aloha ny constitution amin'ny article 33 ny article 33 ny constitution dia manome lalana ny droit de grève. Ohatr'izay ihany koa amin'ny statut général amin'ny fonctionnaire article 11. Izay zavatra izay zany a dia mazava ho azy a fa tsy misy manifestation mila autorisation zany rehefa anao grevy, mila mampandre 7 ora mialoha any amin'ny tompona andraikitra isan-tsokajiny dia efa nataondry zareo zay. Constitution sy ny article 11 statut général amin'ny fonctionnaire no manome lalana ny syndicat anao grevy. Tsy ara-dalàna ny fisamborana an'ireo namana ireo ka mitakiny amin'ny tsorana azy a tsy misy atakandro izahay. Miantso mitandro ny filaminana tsy hiditra anatin'ny fahalalahana syndikaly io araka izany ny SSM. Misy fanitsakitsahana ny zo fototra ara-syndikaly eto Madagasikara ary miantso izahay ny ao anivon'ny mpitandro ny filaminana mba tsy hiroboka ao anatin'le izy fa fataro tsara aloha ny hoe zo ara-syndikaly no nataon'le olona vao mampifangaro an'izay baiko a azonareo ianareo a sy ny fitoriana izay azonareo satria raha io zavatra tenen'io a dia tsy ara-dalàna ihany koa le fitoriana satria ny DLC ny primature ny tokony hisy olo-tena ny fanjakana amin'ny fitoriana. Hafa indray raha ohatra ka droit commun tsisy idiran'ny resaka liberté syndicale le izy a zavatra hafa mihitsy tsy tokony hifangaro mihitsy zany. Androany no niakatra teny amin'ny fampanoavana ireo olona 5 ireo izay nahazo ny fahafahana vonjomaika androany. Tonga teny amin'ny fisarana avokoa moa androany ireo mpiasa ministera ny fampianarana ambony mivondrona ao anatin'ny syndipers ny lanja ny sora-baventy mitakiny amin'ny tsorana andreo namany. Taorian'ny fampanoavana ny 15 Jolay no ivoaka ny didim-pitsarana raha toka nahazo fahafahana vonjomaika ireo mpitarika ny syndipers ireo.
Tsy niatsasa manila ny mpianatra tamina ivitoeram-panadinana iray akory no nahazo isa 10 amin'ny 20 tamin'ny taranjakady sy alaolana na problème raha ny fanadinana tao androany. Ny taranjany tantara sy siansa kosa no besaka nahazo isa 10 amin'ny 20 ho an'ireo mpiadana tamin'ny fanadinana CPE raha ny fanadinana tao tamina ivitoeram-panadinana io ihany. Vinavinaina ho vita ny sabotsy 4 jona ho avy izao kosa ny fametahana sy ny fanambarana ny noty alohan'ny voan'ny vokatra na ny transcription raha ny fanambaran'izy ireo hatrany. Ezahina ivoaka alohan'ny fetim-pirenena kosa ny valim-panadinana CPE raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra. Ny fanadinana mahakasika izay hoentiny mendrika Razafinatsima sy Anja Rakotonoray. Ny taranjakady sy ny taranja alaolana na problème ny tena tsy nazon'ny mpianatra noty ambony mihoatra ny 10 amin'ny 20 raha toka ny taranja tantara sy ny siansa izay noheverina fa ho satro no nahazoany mpiadina CPE noty ambony raha ny fanadinana natao tamina ivitoeram-panadinana iray teto Andrenivohitra androany. Miditra ao anatin'ny fanambarana ny noty alohan'ny voan'ny vokatra na ny transcription eo anivon'ny toeram-panadinana. Zany hoe ny amin'ny hoe ny fametahana ny noty ny fanambarana ny noty amin'ny hoe alohan'ny voan'ny valim-panadinana. Raha ny vinavina dia mety ny asabotsy ihany no vity zany transcription zany. Dia ny miandry ny résultat moa zany dia miandry ny avy any ambony hoe manahoana sy manahoana ny amoahana izay zavatra izay toko. Ezahana voaka alohan'ny fetim-pirenena mivaly ny fanadina mpanjakana CPE amin'ity Ranomariny tompon'andraikitra. Ny salim-piadina moa dia efa fantatsika fa eo amin'ny 550,000 eo eraky Madagasikara. Somary enjakenjana ny asa zany fa hoe zahantsika ho avoaka alohan'ny fety ny valim-panadinana eraky Madagasikara. Zany tsy misy hoe niovana ohatrany surprise na misy erreur fa efa io foana ny fampiasa isan-taona. Nanomboka tamin'ny 7 maraina moa omaly ny fitsarana ireo taratasy mpanadinan'ireo. Ny ndao sy ny fahafatesana tany amin'ny Nosy Maurice ny maraina teo Iremy Naidao Jean solombavambahoaka voafidy tao Antsoy rehefa nanaraka fitsaboana nandritra ny fotoana naharitra. Manana toetra mahitsy fiteny sy mivantambatana fiteny tompokila fony fahavelona teo amin'ny mahasolombavambahoaka azy izay nitondrany ny feo ny vahoaka n'Antsoy hoy ny solombavambahoaka namany. Tia manao asa sosialy ihany koa izy rehefa misy fahoriana ka avy hatrany dia mandray andraikitra ny tenany. Indimy voafidy tao anatin'ny 20 taona mahasolombavambahoaka tao ny distrikany Antsoy azy moa Idao Jean. Ny andindin'izay ary hoentiny nabina Ravelorsan sy Andry Rapesotra. Ino magnanao zay masatoko angovonay jalinay na tonga izy ministra io satria zay nanona Iany Rajoeliny lany izy nitindregny ministra angovonay kagnanaova zay masatoko ndraiky. Izay feo izay no mahajao Jean ny Remy Jao Jean efa 20 taona mahery no nisolombavambahoaka tao amin'ny anteny meram-pirenena ny tenany ary isan'ireo lany foana nandritra ny fitondrana ny fandimby efatra amin'ny andro ny filo teo aloha Zafy Albert hatramin'izao fitondrana ny filoam-pirenena Andry Rajoelina izao. Ilay vatambatana amin'ny fomba fitenenana ihany koa no mampiavaka azy ankoatra ny fanaovany ny sosialim-bahoaka hoy ireo solombavambahoaka namany. Anisan'ny député tranainy indrindra raha tsy diso ny tenako mandat 10 i honorable Jean Sompon fahafatesana zao dia ataoko hoe nampiavaka azy dia ilay vatambatana fiteny ilay tsy misorona rehefa misy zavatra heveriny fa tokony ho lazaina ary indrindra koa raha fahalalana azy dia ny fiatrehan'ny sosialim-bahoaka any amin'ny toerana na voafidy azy ary tsy nahafoizany vahoaka ny Antsoy azy nandritra ny taona maro na voafidy azy foana. Anisan'ny mampiavaka azy zay toetra eo amin'ny sosialim-bahoaka zay. Raha misy lehilahy misy ray aman-dreny manetry tena miaro ny tombontsoany madinika dia iny tompolahy Josan iny agnisan'ny miaro zany. Very olomanga ny firenena sy ny zanaka Sofia hoy ireo solombavambahoaka no izao fahafatesany Jao Jean izao. Tamin'ny fotoana ny fampiresana tamin'ireo solombavambahoaka azy sy mbola nahalala ny fahafatesany Remy Jao Jean io izy ireo. Tena tampoka ny fahenona azy na dia efa heno tokoa raha hoe tao anatin'ny fitsaboana efa herinandro maromaro. Ka ny voalohanteny angamany aloha dia ny fahinehona ny fiaraha-miory
amin'ny fianakaviana sy indrindra moa zany ny vadiny refimandriny. Nanomboka ny taona 2017 Remija Jean no nitana ny toerana mahasony mavamboaka azy io ary tao anatin'ny distrika Ansohiatra no nahalany azy. Farany teo tamin'ny vovonan'ny RD no nirotsahany tamin'ny fifidianana. Tany amin'ny Nosy Maurice Moïse no nindosiny fahafatesana rehefa nanaraka fitsaboana tany an-toerana. Mirary fiononana feno any fianakavian'ny député Jao Jean moa ny fianakaviam-ben'ny Real TV Madagasikara sy ny anteny miram-pirenena ihany koa manoloana izao fahalasany izao. 10 taona izay nilasa. Tsy mitsarotra mivoatra amin'ny lafiny rehetra izahay mba hanatrarana ireo tanjona maro. Etsika maro no anamarina izany ka atomboka varavarana misokatra ho tanterahana ny faharoapolonjona 13 avy izao eto ny foibe. Mitondra ny anjara biriky ho fampandrosoana ny Madagasikara. Ankalazany faha 10 taona ny Banque Foibe ny Madagasikara. Tsy dia mipedy sy ny tranon-kala momba ny anjenjeny. Banque Foibe ny Madagasikara, miavao sy miamafy orina trano. Les inscriptions sont ouvertes à l'école Bird. Test entrée du 21 au 23 juin 2023. Choisissez pour votre enfant un enseignement de qualité. Dans un environnement bienveillant et épanouissant. On se plaît à Bird. Offrez-lui toutes les chances de succès. École Bird, homologuée de la maternelle au lycée. École Bird, ensemble vers la réussite. Soyez les bienvenus. ITTI American High School Madagascar est une école qui pratique un système éducatif américain 100% en anglais et accrédité internationalement, en salle et en ligne pour vos enfants de 3 ans à 18 ans. Préscolaire, école primaire, collège, jusqu'au lycée. ITTI American High School Madagascar prépare de manière unique les élèves à devenir des citoyens du monde. Obtenez votre diplôme d'études secondaires à Madagascar qui est accepté à la fois aux États-Unis et à l'étranger, Harvard University, Washington State et tant d'autres. Franchissez les prochaines étapes de votre éducation ou de vos projets professionnels. Confiez vos enfants à nos enseignants certifiés et expérimentés. ITTI American High School pour un avenir meilleur. Enroll today for the good of your kids. Email Manzakalu H264N 038 69 222 43 033 07 222 43. Mila mandray vola avy amin'ny tapaka sy namana avy any ivelany. Aza misahirana intsony miaraka amin'ny tapitap Send sy amin'ny vola. Vaovao, efa afaka mandray vola avy any ivelany compte amin'ny vola avy amin'ny tapitap Send. Ary avy hatrany dia ariary. N'aiza n'aiza misy ny havanao na any Europe, USA, Canada na Emirates Arabes Unis amin'ny fotoana rehetra tsy mivoaka ny trano sady tsara ny taux de change. Tsindrio aingana ny 10 111 étoile 1 dièse. Amin'ny vola, tsotra, aingana, azo antoka. Manapetra ny fifankatiavana. Fandefasam-bola avy any an-dafy makaty Madagasikara amin'ny alalan'ny Western Union, TapTap Send, Ria, Orange Money Europe, Orange Money, miaina ny sakana, azo antoka kokoa. Neny ao amin'ny Aigle-d'Or moa misy kapa tsy vokatra maro hafa ho an'ny lehilahy Ie, misy kapa, kiraro, polo, t-shirt, bandoulière, sac banane sy vokatra maro be. Satria mila makantsika mijery ny fanomezana tsara indrindra ho an'ny dada amin'izao fetiny iray izao. Hay tokoa ho fankalazana ny fetiny iray dia ho zarainy Aigle-d'Or porte-clés na porte-carte maimaimpony ireo mpanjifa kapa hoditra ho an'ny dada. Ny 12 jona hatramin'ny 17 jona izao. Tolotra manan-kereny amin'ireo magazay Aigle-d'Or rehetra manerana nosy kararao tiare. Aigle-d'Or, manandratra avy ny antsika. Dia izany koa ry tompo-kilasy tompoko vavy no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao ankasitrahany ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany dia mamy fotoana ao amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.
Real News Natulchi. Sanji Betelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News.